Eo amin'ny sehatra ny zavakanto dia isy ny fionana eo amin'ilay concertiste iraisampirenena no sady chef d'orchestre américaine ihany koa fatadaza ao anatin'izany tontolo izany miaraka amin'ireo mpianatra manaraka fiofanana etsy anivon'ny sekoly EGM. Ankoatr'izay dia isy ihany koa ny seho an-tsehatra indromiantaona tanterahan'ity sekoly ity ahafahana mahafantatra ny tena zava-misy marina ao anatin'izany tontolon'ny mozika izany no antony karakarana ireo hetsika ireo. Omena vahana ny fizokavana amin'ny sehatra iraisam-pirenena izany tanjony matimatesany EGM conservatoire de musique izany ho fampiroboroboana ny mozika sy ny zavakanto malagasy. Ao anatin'izay tokoa dia isy ny fionan'ireo mpianatra ao amin'ity sekoly ity amin'ilay concertiste iraisam-pirenena sady chef d'orchestre américaine Nils Tulberg izay izaran-traikefany amin'ny malagasy ny 17 jolay ho avy zao. EGM izay miresaka amintsika tony dia miezaka sy manangona dia manoratra ny hira malagasy mba hahatonga anazy ho ekeny ny raisam-pirenena. Dia izany mila serasera amin'ny olona efa manana traikefa. Dia izay no hahatonga ny le Amerikana io ho avy eto amintsika amin'ny 17 jolay. Ao anatin'izay fampiroboroboana ny sehatry ny mozika izay hatrany dia karakara fampisehoana izay aritra 2 andro ny EGM conservatoire de musique mba hahafahan'ireo mpianatra izay efa mahatratra 700 mampiseho ny fahaizana noratovany nandritry ny taona. Ka mpianatra efa any amin'ny 700 mahery kely any no mandray antsara amin'io. Dia misy ihany koa orchestre ny conservatoire, misy zany orchestre na violon mpitendry lokanga 30 eo mandray antsara. Misy ihany koa anisan'ny nampalaza ny EGM moa ny teny hoe EGM dia école de guitare de Madagasikara ny netim-boany talohan'ny conservatoire azy. Isy mpitendry gitara 50 isy andray antsara ihany koa amin'ny fampisehoana io. Ho hitan'ny ray aman-dreny eo daholo hoe inona marina nampianarana ny zanany nandritra ny taom-pianarana. Ny famolavolana ireo mpanakantony apitso no andraikitry ny EGM conservatoire de musique. Araka izany dia namoaka rakin-tsary nampitondraina ny lohateny hoe inay izay nisoratana sy iran'ny mpianatra ary mamoy ny lohahevitra manodidina ny mozika izay fitaovana entina namafisana ny firaisan-kina, ny fanomezan-tanana ary ny fihavanana ny EGM conservatoire de musique.